mienjana ny tady mamaritra ny raharaha politika ankehitriny. Premier ministre Tsay Christian mahita fa tena manaraka ny tsakasian-davana izay voalazany lalam-panorenana ny décision izay noraisiny ACC. Olona mitady fikorontanana ihany no mahita fa tsy manaraka izay voalazany lalam-panorenana ny fivoaran'ny toe-draharaha ankehitriny. Etsy an-daniny kosa candidat 1 manao fivoriana Etsero niona mivantana tamin'ny Mahasivoy ny FNDB, niona mivantana tamin'ny ACC, niona mivantana tamin'ny firaisamoan'ny pirenena ihany koa. Tsy misy mahalala na dia ray aza ny votoatin'ny fivoriana izy ireo, eny na dia ny mpanao gazety aza. Mafana dia mafana ny fivoaran'ny toe-draharaha-pirenena ankehitriny. Mienjana ny tady. Tsy zoviana amintsika ny antony mahatonga izany rehetra izany. Vokatra ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Afaka mandray ohatra antsika vitsivitsy. Voalohany, ny fanomezana certificat de nationalité any Andrajoelina nefa hita fa tsy ara-dalàna izany. Ny fanekena antota taratasy firotsako-fidiana any Andrajoelina teny amin'ny ACC. Ny fanekeny ACC ireo antota taratasy firotsako-fidiana ary nampiditra any Andrajoelina ho isan'ireo candidat hirotsako-fidiana amin'ny 9 Novambra. Ankoatr'izay, fanomezan'ny ACC fahefana any Tsay Christian handimba ny Andrajoelina raha toa ka nandany tsy handray fahefana ny filohan'ny Sénat. Nefa Tsay Christian ifatratra ny motion de censure, izany hoe tsy ara-dalàna ny fanomezana any Tsay Christian ny fahefana. Maro dia maro ny ohatra azo raisina fa aleo ifantoka amin'izany isika. Premier ministre Tsay Christian lehibe ny gouvernement rehefa nivahiny tao anatin'ny fandaharana manokana tao amin'ny télévision nationale, nanontany azy mivantana ny mpanao gazety ny TVM mahakasika ny fandraisan'ny fahefana andimba ny Andrajoelina raha toa ka filohan'ny Sénat no tokony teo amin'ny toerana. Ary io zavatra io anisan'ny sokajiana fototry ny olana ankehitriny ka nahatonga ireo candidat 1 nitambatra hanohitra ireo fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Tsotra dia tsotra ny valintenin'ny Tsay Christian lehibe ny gouvernement. Ara-dalàna tsara ny fanendrena azy ho lasa filoham-panjakana andimba ny Andrajoelina satria tsy azo avela ho banga ny andraikitra misy eto amin'ny firenena. Ireo décision rehetra izay raisin'ny ACC dia mifototra amin'ny lalam-panorenana. Rehefa nametra-pialana izy dia tsy maintsy manapa-kevitra ny fitsarana lalam-panorenana, fitsarana avo lalam-panorenana, ny hoe mikonstate an'izay fametram-pialana zay. Rehefa mikonstate an'izay izy dia tsy maintsy eo amin'ny eo manapa-kevitra amin'iza no andefasana no amitana ny fahefam-panjakana. Zany hoe tsy tokony hisy vacance de pouvoir. Rehefa mikonstate izy hoe ekena ny fametram-pialana ny filoha repoblika, eo ny eo izy dia tsy maintsy manapa-kevitra izy hoe fa izy ary. Amin'ny fotoana zay dia ampelatana ny taratasy fandavana avy amin'ny antenimera ndolona milaza fa tsy handray nandraikitra ny filoham-panjakana. Inona nataon'ny fisarana avo lalam-panorenana? Tsotra kely. Ny andiny fa 2 amin'ny lampanorenana dia mazava fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanomezana zay asa fisoloana toerana vonjimaiky zay amin'ny gouvernement iombonana zay no anatin'ny lalam-panorenana. Ary zay ihany no fanapan-kevitra no raisy ny fitsarana lalam-panorenana ary ara-dalàna zany satria fanajana lalam-panorenana zany dia pita zany fahefana zany taty amin'ny gouvernement ifarimbonana. Niresaka an'izany lalam-panorenana zany ny Premier ministre lehibe ny gouvernement. Manamafy ihany koa izy fa ny fifidianana izay ho atao amin'ny Novambra 24 avy izao dia mifototra tanteraka amin'ny fanajana ny lalam-panorenana. Azo antoka ekeny rehetra. Ary ny fanatanterana ny fifidianana dia manaprofa tany tandalàna i Madagasikara, tany mandala ny demokrasia i Madagasikara. Voalohany aloha
ny fanajantsika ny lampanorenana ary indrindraindrindra ny faneketsika fa ho tampitra fepitoana fiasan'ny filohan'ny republika 5 taona dia averina amin'ny vahoaka ny fahafahana ifidy sy safidy ny ho filohan'ny republika mandritra ny 5 taona manaraka. Ny zavatra ray lehibe ao ambadiky n'izany dia tsotra. Mila ajaintsika ny vahoaka, mila ajaintsika ny androm-panjakana misy, ary mila ajaintsika ihany koa ny fahafahan'ny rehetrarehetra isafidy ny fitoniana mba hialana migidragidra, hialana amikorontana satria fantatsika fa marefa ny fiainan'ny vahoaka. Eto dia mampafantatra ireo kandida 120 izay mikonokonona fanakorontanana itsay kristian. Ninina zavatra andalo io, ninina zavatra iseho io, ny fifidianana dia tsy maintsy ho atao. Ny gouvernement ankehitriny dia manao izay fomba rehetra mba hirosoana ny fifidianana. Tsy hisy ny crise politique, efa leo crise politique ny malagasy satria efa fadiranovana ny vahoaka malagasy nandalo crise marobe, ka ny fifidianana no vahaolana ahafahan'ny vahoaka maneho ny safidiny. Ny raikitsika fotsiny dia tsy hiditra anatin'ny fiantsiana lavareny ohatran'ireny, tsy tokony hitondra ary amboly fanakorontanana ny olona zay lazaina fa manam-paniriana hitondra ny firenena, fa mila fitoniana ary mila fandraisana ndraikitra zany rehetra zany. Ka zay rehetra zay no mahatonga itsika amin'izao fotoana zao mirosatsika anatin'ny zotram-pifidianana ary ho tonga any amin'ny fotoana zay anaovantsika ny fifidianana ny fiodinana voalohany atsika amin'ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao. Etsy ankilany kosa kandida 120 manao fivoriana etseroa ny ao namivantana tamin'ny ACC izy ireo, naharitra 2 ora be zao ny fivoriana zay nataon'izy ireo, fa rehefa tafavoaka tao anatin'ny toeram-pivoriana nanontany azy ireo ny mpanao gazety fa tsy nisy na de ray aza nasa nresaka tamin'ny mpanao gazety. Ny teny Roland Ratsiraka araka hitantsika amin'ny sary io dia tsy manao déclaration izy ireo. Ny resaka naharitra minitra vitsivitsy raha tsy Edson Jean-Jacques fa tsy nilaza na de zavatra iray aza mahakasika ny fivoriana zay nataon'izy ireo tamin'ny ACC, fa ny zavatra novaliany dia izy ireo kandida 120 no nangataka iona tamin'ny ACC fa tsy ny ACC no nangataka azy ireo. Tsy misy déclaration fa napakevitra rey dia tsisy déclaration, tsy manao déclaration, tsy misy manao déclaration, tsy misy déclaration, tsisy nini saotra tsisy zavatra ho tenenina fa nandeha tsara, nyzotra tsara, ny resaka tao niaraka tamin'ny ACC dia nifampiheno tsara. Izy rehetra isivy tao dia zay nisy folo zay folo ie dia mbola ho tohizina ny resaka zay nangataka iona taminy. Mitovy tsy misy valaka amin'izany koa ny zavatra nitranga rehefa niona mivantana tamin'ireo firaisamon'ny pirenena izy ireo. Tsy misy na de iray tamin'ireo aza nilaza ny votoatin'ny fivoriana zay nataon'izy ireo. Io hitantsika misary io sy teny radrena solony aiko mody fanina mihitsy rehefa notaneny mpanao gazety. Ohatr' izany koa Rajonar Mampianina, ohatr' izany ihany koa Marc Ravalomanana sy ireo kandida maro hafa. Ny teny zay tazomin'izy ireo dia tsy manao déclaration fa mbola ho avy ny fotoana izay ilazan'izy ireo ny votoatin'ny fivoriana rehetra zay nataon'izy ireo. Aranareo eny ihany zay le izy. Ina mahatonga anareo mpiombo maro foana zay izy mkomba tsisy manao déclaration fa mazava daware io izy io dia misaotratsika rehetra tonga ina tena antony hoe fangatana eto ampamaranana mienjana ny tady
mafana ny raharam-pirenena ankehitriny. Premier ministre lehiben'ny gouvernement dia milaza ary miziriziry fa tsy maintsy hiroso amin'ny fifidianana ary atao mangarahara ekeny rehetra ny fikarakarana ny fifidianana. Milaza ihany koa izy tsy diso velively ireo fanapa-kevitra rehetra izay nataony HCC. Andro Rajoelina filoha teo alomo tsy misy izay manahiran-tsaina azy. Any Fransa izy maka-rivotra miaraka amin'ny fianakaviany miandry fotoana izay hatanterahana amin'ny fifidianana. Efa fantany fa efa milamina zavatra rehetra tia a Madagasikara. Etsy ankilany kosa mienjana ny tady ao amin'ireo kandida 12 tsy manaiky ny fakany Cheikh Christian Fahefana ho lasa filoham-panjakana, tsy manaiky ireo fitanilana izay ataony HCC fa nitsakitsana ny lalam-panorenana izay ataony fitsaranavy momba ny lalam-panorenana, tsy manaiky ny firotsako fidinany Andry Rajoelina izy ireo. Maro dia maro ny tsy fanaran-dalàna izay tsy ekeny ireo kandida 12 ireo. Ka zay no mahatonga izy ireo miray hina manao fivoriana etsy sy eroa. Tsy fantatra hatreto inona zavatra ketrehan'izy ireo, inona ny votoatin'ny fivorian'izy ireo. Aleo ny fotoana no ilazan'ny tena zava-misy. Teny izay atsipa aty amin'ny farany dia irariana dia tsy hisy korontana, anaraka antsaka sy andavana izay voalazany lalam-panorenana ireo gouvernement ankehitriny ary anaiky ihany koa ifampiresaka amin'ireo kandida 12 mba hanitsiana ireo tsy fahatomombanana izay misy ankehitriny. Izay sy izay ny videontsika androany. Azadiny misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.